hiditra ao anatin'ny fanatanjahantena isika izao raha ohatra ka misy afaka ambarany finaingo ao anatin'izay fanatanjahantena izay dia mena finaingo ny fitenenana avy hatrany. Ny fanatanjahantena na ny sport dia mahasoa ny sport zay tapitra manaova sport fa mahasoa ny sport. Ka ao anatin'ity faraisana ny tontolon'ny fanatanjahantena ity dia tiana manamarika fa ho avy amin'ny fahatelopolo ny volana ina moa me tsy zay fahatelopolo volana me ho avy zao ny fifidianana zay ho filohan'ny fédération malagasy ny tenisy eto Madagasikara satria fédération malagasy ozy dia eto Madagasikara zany izy dia miezaka itsika eto amin'ny plateau-ny Midi Magnifique mba mitondra nireo zay candidat vonona ny tafatafa sy dindinika eto amin'ny Midi Magnifique mba hampamanifika ny fifidianana amin'ny 30 mai io dia ny candidat voalohany nanaiky tamin'izany Andriamatoa Stéphane Rakotodraimbe. Miarabanao Andriamatoa candidat Stéphane Rakotodraimbe. Miarabanareo tenorala ary misaotra ny anao Andriamatoa Rino Ravoniandro nanasa ny tenako amin'ity fandarana Midi Magnifique ity. Dia akoatran'izay ihany koa iresaka ihany koa tsika satria tsy namono sport mila tohana, mila sakafo, mila régime dia mila mpitsabo ihany koa dia manana vahiny anankiray tsika zay tompotrano ihany dia tsy zany fa docteur Sylvia Rakotoarson. Miarabanao docteur. Faly miarabanareo telo mirahalahy dia faly miarabantsika rehetra mpijery any tokantrano ihany koa. Za moa tsy mety amiko mihitsy manontany manao na fahasalamana docteur fa manjary manahirana ny saiko ny mieritreritra an'ilay izy. Dokotera fa olombelona ihany koa ny dokotera. Tena mamarina dokotera tena aza manao dokotera tena. Nefa izy tena manao dokotera tena. Ie, aloha tsika hitodika ary amin'ny Stéphane Rakotodraimbe resaka tenisy dia avy eo tsika miresaka momba an'izay hoe manao zany sakafo arahana sport zany. Andriamatoa Stéphane Rakotodraimbe nisy fotoana ianao efa filohan'ny fédération dia niala ianao amin'izao fotoana izao ianao fitapakevitra ny iverina indray na tsy aro ve ianao fa mbola nisy zava-tsy vita tamin'ny fotoana tondranao teo aloha sa inona no nahatonga anao hoe andeha iverina indray sa tsisy atao? Misaotra anao aloha nametraka izay fantaniana izay ary izay fantaniana izay ny ahafahako mampatsiahy eto ampahan'ny tantara nahatonga anahy latsaka filohan'ny fédération tamin'ny 14 raha ny fédération lany tamin'ny 2008 défaillante dia nataon'ny fanjakana ny dissolution dia rehefa nisy ny dissolution dia nanangana ny délégation spéciale zareo karakarana fifidianana io fifidianana io nalany aho matoa moa fédération zany défaillante dia tsy navita ny asany izay ary tsy nangarahara ny fiasana ny fomba fiasana tao dia missionko tamin'izay fotoan'izay dia namerina fédération malagasy ny tennis tamin'ny sehatra zay tokony nisy azy teo au niveau national sy international marika eto fa ary ampatsahiviko fa nitrosa fotsiny tamin'izay dia ny fahafahako tao anatin'ny roa taona nitrosa tamin'izay dia $50,000 raha raisitsika mivola amin'izao fotoan'izao dia 165 millions d'ariary eo izy. Tsara mihitsy mampafantatra an'izay tantara izay satria maro ny teny hoe tsy navita mandat io olona io. Tsia ny olona teo ianao io zako le bro teo alohako ny tsy navita mandat dia zany nanapitra azy fa za dia tena navita mandako tsara mareny eto fa ny fédération dia manaraka mandat olympique efa taona roa taona nisan'ny fédération teo aloha dia natsaratra dia le roa taona ambiny nitoiziko le roa taona ambiny io zany fotoana asa tao anatin'ny tokony natao tao anatin'ny efa taona nataoko tao anatin'ny roa taona dia missionko tamin'izay namerina fédération tamin'ny toerana nisy azy sur les rails ozy fitenenana dia tonga zany zao ianao hoe iverina indray satria tsy inona zany le roa taona teo iny zany aloha namafatrosa fotsiny aloha napiritrano dia zay amin'izay zany ianao zany zao hoe iverina amin'izay zany zao fa satria hoe efa voafafa le trosa ny antony teny iverenako aloha za moa raha toa efa mpanao fanatanjahantena azafady sport maso
sady sport mahasoa ary maro ireo olona manoana sy orinasa manoana hitantsika tamin'ny gazety ny ampahany amin'izy ireo nanao déclaration officielle ohatra raisitsika telma ianao tsy afenina amin'izany ianao président satria ianao président ligue nanalamanga niaraka taminay no maly niara-sakafo niara-sakafo tamin'ny ireo mpandrarà manoana ny ekipa sy ny tenako amin'ny filatsahana afaka teneny eto izy raha tsy mampaninina or telma or colasy or filatex maro zareo manao na raha programme anao zany satria marina fa raha misy raha mimpanoana nefa tsy ao le vision tsy ao le programme anasa zay mipetrapetraka de zava-poana ihany le tohana rehefa avy eo manjary le président ndray mivoky ny ty programme ty moa efa nizaraiko taminareo ty programme ty programme mandritry n'le mandat efa taona ao anatin'io programme io zany a voalohany indrindra de isy ny fanamafisana ny formation ny entraîneur sy ny arbitre ary ny mpilalao fandefasana reo zany ho any ampitan-dranomasina anala zay fanadinana izay raha raisika moa zany ny eo amin'ny diplôme ana entraîneur de manomboka any am'le play and stay ho an'izay olona vao manomboka mianatra mihitsy de level 1 level 2 level 3 ao koa le diplôme ana arbitre ao ny white badge green badge etc de isy ny détection isaky ny club eraky Madagascar ho atao au niveau en club de ao koa ny fiantohana zato isan-jato ny sarandalana déplacement ny équipe nationale rehetra raisin'ny fédération an-tanana eo indrindra Andriamatofolo tiako resahana kely satria rehefa mandeha moa ny délégation matetika ny discipline hafa de mitondra anay mpanao gazety mety azo antenaina ve zany hoe zahay mpanao gazety reto zany mba misy ko mba mandeha makany amin'ny équipe pirenena tsoroko aminareo fa tsy prévu anatin'le programme anay lizy tsy programme eo anatin'le programme lizy fa raha ohatra ka te nilainy zany ka io ny moyen afana manao zany de hoentinay mazava ho azy nareo tena manamarika amitsika ny tokantrano any fa amin'ny rafakapitso amin'ny latsinainy ariva ao anatin'ny fandaharana kianja de misy ny adievitra zay arahan'ireo candidat amin'ity fifidianana ty anatin'io fandaharana kianja io zany miadievitra ahitany rehetra ambangovango amin'ny atsipiriana zafady ny programme ny izy rehetra ireo teny farany Andriamatofolo de le programme mbola tsy vita ka programme télé koa mantsy efa mandeha be fa ny teny farany a de tany anaovana le centre fédéral au Bevala le fa azo io tany io zany de isy terrain 10 terrains terre battue de 2 terrains en dur izy dortoir izy io ho ana mpilalao 10 de ano ho apetraka ro amafisina ny JTI Junior Tennis Initiative zay raha namiasa miaraka amin'ny fédération internationale de tennis raha ohatra ka lansomatsara Stefana Kotondraibe topo